amin'izao fotoana zao zany ny ministère dia mametraka ny espace de dialogue izay ahafahana mijery ny olana rehetra misy etỳ amin'ny université amin'ny lafiny fampianarana ny mpampianatra dia miara mamaha olana zany. Eo amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia ny fotodrafitrasa ary ny fotodrafitrasa izay anisany misoritako teo amin'ny kabary dia mipetraka manokana zany ny fametrahana an'ireo campus vaovao any amin'ny sehatra ny safidianana azy moa zany dia any amin'ny faritra ary eo amin'ny université de proximité ireo dia ny tasy ny Vakinakaratra, ny Fenerive-Est sy ny Ianiourombe. Ary tafiditra anatin'izany koa ny fanatsarana ihany koa ireo fotodrafitrasa efa misy amin'ny fanamboarana ary tafiditra anatin'izany ny etỳ amin'ny université ny Ankatso ary manerana ny Madagasikara. Dia ny teboka fahatelo fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia ny fampitaovana. Ary ny fampitaovana zany dia ezahana voalohany indrindra ny resaka eo amin'ny resaka internet izay zava-dehibe nahafahantsika misitraka an'iny ka nampitomboina zany ny tanjaky ny fafana mahazo internet etỳ amin'ny université ary tsy eto Ankatso ihany fa manerana ny Madagasikara ao anatin'ny fikarakarana ny fampitaovana an'ireo école doctorale izay io no ivon'ny visibilité etỳ amin'ny université. Ny école doctorale moa zany fantatsika tsara fa misy 12 izy eran'ny Madagasikara dia ny 4 amin'izay dia eto amin'ny université any Antananarivo. Ary ny farany zany raha miresaka hoe fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana dia misy koa ny sehatry ny mpianatra izay angambany tsy ho alavaiko eto fa mijery ankehitriny zany na ny fomba fitantanana ny boursa zany rehetra zany dia anisany ahafahana mametraka zany fampianarana milamina ho an'ny mpianatra.